Fandravana manontolo ny gouvernemanta sa fanoloana ireo mpikambana sasany fanontelony izao no miverimberina eo an-databatra ny fahefana mpanao lalàna ny fitsipahapitikisan'ny gouvernemanta Cool Roger. Mitombo hatrany ireo mahatsapa ankehitriny fa tsy mantanteraka ny politika ny filoham-pirenena ny mpikambana sasany ao amin'ny gouvernemanta ka ilana fanovana na dia amin'ny ampahana any azy. Manana hatramin'ny 5 Desambra ho avy izao ireo solombavam-bahoaka ametrahana ny fanambaram-pananana eny amin'ny HCC araka ny fanapahanany voaka n'izy malasa teo. Raketina avokoa ny fananany solombavam-bahoaka tao anatin'ny 5 taona tany alohan'ny maha solombavam-bahoaka azy. Mbola manana hatramin'ity herinandro ity ireo mangataka eo karatra ho mpahanao gazety ka tsy nahazo hanao fanamariana sy fitarainana n'izy malasa teo no nivoaka ny lisitra miisa 700,000 no nahazo izany raha 4,900 no tsy nahazo. Tsy mbola miverina ny rano hatramin'izao amin'ny fokotany maro eto an-drenivohitra. Fantsona iray lehibe mpamatsy rano ny tanàna Pandrana iray manontolo iny no vaky io maraina io. Niteraka fitohanana ka voatery mihodina ny Besarety na ny Mozole ireo fiara hiakatra ny Betongolo sy ny manodidina. Etsy ankilany, laza ny Jirama fa hiverina amin'ny laona ny famatsiana rano eny Pandrana Rampitso. Ivelany, saika anatanteraka asa fampirorona tao Paris nandritra ny fetim-pirenena ny 14 Jolay lasa teo Medy Memotra. Io ny vaovao notanteriny gazety frantsay Libération androany. Mitoetrany ny fahafantarana ity djihadiste ity lehilahy ity izay voarohirohy tamin'ny famonoana inefatra ny sesy tao amin'ny musée juif tao Bruxelles. Ankoatr'izay, isan'ny anenjany ity djihadiste frantsay ity ihany koa ny fitazomana ireo takalinainy nataon'ny vondrona État islamika tao Syrie. Ny andindin'izay avy hatrany. Avec Premium by Jovena, roulez plus, dépensez moins. Puissance, fiabilité, confort, économie. Nouveau, taux de soufre réduit dans notre gasoil. Jovena, le plein d'énergie. Luxor, le plaisir du confort. Sèche-cheveux, fer à lisser, ça surchauffe pour vos cheveux. Ma solution, Expert Protection 230 degrés. Une gamme complète enrichie à la prokératine. Le shampoing et le soin réparent sans alourdir. Le spray protège de la chaleur jusqu'à 230 degrés. Même quand la température monte, vos cheveux gardent force et brillance, toujours à petit prix. Franck Provo, le résultat professionnel accessible à tous. C'est la qualité de nos pommes de terre qui rend les chips Lay's naturellement irrésistibles. Tadiavinao, hitanao avokoa. Premier choix, première qualité, TV LED, marque originale, subwoofer, synthétiseur, lecteur, sonorisation. Hitanao any magasin Paolay. Paolay, ny tsara hatrany.
Ahoana zay? Koly TV ve jerenao io? Iay. Ako zany nany Antananarivo ihany ange io mandeha. Ka efa izy io. Ma TV plus viva ko. Azansary zany ena atao tena qualité numérika. Taloha TV ihany hitanao tao. Fa amizao efa miampireo télé gasy efatra hafa koa. Ao amin'ny canal 7 ihany afaka jerevanao naiza. Afaka jerena naiza to Madagascar zany io. Naiza. Aiza. 5 chaînes malgaches sont maintenant disponibles dans tout Madagascar. Alors rendez-vous dans les boutiques et distributeurs agréés Canal+. Canal Sat, regarde en mieux. Vahaony oloko, vahaony oloko. Folo taona niaretana, folo taona namafazana, folo taona nandresena, ary folo taona nandehanana niaraka tamin'i Jesosy. Mafaly ny trano fivavahana vahaony oloko ny manasantsika hiara isotra n'Andriamanitra sy hidera azy noho ny fahatratrarany ny fahafolo taona. Dia faresiny devoly ndao hiakatra ho any amin'ny fahombiazana. Tsy fotoanan'ny ranomasy intsony zao, tsy fotoanany fitarainana. Efa nisy niady mba hampandresy anao. Ny sabotsy 13 ny volana septambra ho avy izao amin'ny 7 ora maraina tsy diso dia ny Coliseum Atsonjombe. Tsy ho afiniko aminao ny fanalahidin'ny fahombiazana. Hitondra ny tenin'Andriamanitra sy ny vavaka handrodanana ny tendrombohitry ny olana eo anoloanao ny pasteur Hertina Randriarmala. Manana fanantenana fa velona ny Jesosy izay tokoa. Ankafaliana trano tomboky lasy tomboky vavy ny tsy diny indray ny tokantranonao amin'izao herinandro vaovao izao isorana ianao manaraka tsy tapaka ny fahitalavitry ny Koly TV ary ansaina mpanajana anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Ny pejin'ny politika evatrano nomboantsika ny fampahalalam-baovao amin'ny tiariva ity fantelony izao no miverimberina eo an-databatry ny fahefanam-panao lalàna ny fitsipahapitokisan'ny gouvernemanta Koly Roger mitombo hatrano ireo mahatsapa ankehitriny fa tsy mahatanteraka ny politika ny filoam-pirenena ny mpikambana sasany ao amin'ny gouvernemanta amin'izao fotoana izao ka ilana fanovanana dia amin'ny ampahany ihany aza mipetraka amin'ny fanontaniana fandravana manontolo ny gouvernemanta sa fanoloana ireo mpikambana sasany no atao ho an'ny mpanara-baovao sasany indray sarotra ny idirana amin'izany ankehitriny. Andriana Rajaonsona no mitatitra ny fanadidina. Mahery vaika ny fanankanana ny gouvernemanta amin'izao fotoana izao na ireo solomavi-bahoaka ao anatin'ny vovonana miaradia amin'ny filoham-pirenena aza mahita fa manana olana ity gouvernemanta amin'ny endriny ankehitriny ity. Na anao toy ny herina zao ary mampiana filoham-pirenena amin'izao fotoana izao tsy tafavoaka eo izy raha tsy tena olo vao azy ve koa ny olo iary asa aminazy satria olo sy azy ve koa ny ve olo iary asa aminazy dino dikany zany promesse ny zany zéro daholo ohatra ka mitohy zavatra ataony dia ao zany dia zay ny solution hoe sasina satimany politique fa aloha ravana agny ahafahana izery ny avy Madagasikara ty. Araka izany maro no mihevitra fa mandrimandry manana aretina ny filoha raha ny fanazavany ny solombavim-bahoaka sasany misy satra loatra ny asan'ny ministera sasany hoe ihany ny député hafa avy amin'ny mapara sy ny vondrona parlementaire hafa. Voantontonona ohatra ny ministeran'ny fampianarana izay tsy nanantanteraka ny fampanantenana ny filoham-pirenena tao anatin'ny 3 volana. Mandeha ny koa ny resaka fa horaisin'ny filohan'ny antoko avana Jean-Louis Robinson ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka. Araka ny vaovao avy atsimo mahazo arivo tsy mihevitra ny iroso amin'izany aloha hatreto ny prime ministre izay afaka mangataka ny fanoloana ny mpikambana ao amin'ny gouvernemanta ny amin'ny filoham-pirenena raha toa ka efa mandrangaranga ny hitsipaka ny fitokisan'izy ireo ny gouvernemanta ny solombavim-bahoaka sasany amin'ny volana oktobra ho avy izao. Voarafitry ny lalàna rahateo ny fafahana manao izany. Ny lalam-panorenana tsy milaza mihitsy hoe misy délai azahoana manao ny remaniement gouvernement. Io dia pouvoir discrétionnaire ny président de la République io. Izy ihany no afaka manapaka hoe amin'ny fotoana tahaka izao no ataova koa ny remaniement sur proposition du Premier ministre. Raha tsy hoe anga dans le cadre ny motion de censure voalaza ny article 103 ny constitution na ny vote de confiance am'izay ihany zany misy délai voalaza ny lalam-panorenana tsy maintsy anaovana raha fa hoe tsy maintsy voatery démission ny premier ministre satria là ny motion de censure fa tsy zany dia discrétion tanteraka amin'ny président de la République io amin'ny fotoana izay iverany tokony anaovany an'izany remaniement izany.
Etsekilan'izay raha nantsona tamin'ny Antsotarby nilaza ny loharanom-baovao iray eo anivon'ny fiadidinan'ny Repoblika fa ilaina ny ipetrahan'ny fifampitokisana eo amin'ny mpamatsy vola sy ny firenena malagasy ka ny fahamarina toeran'ny gouvernemanta no ahafahana miditra amin'izany. Fanovana kely araka izany no mety isy fa tsy fandravanan'ny gouvernemanta iray manontolo raha io fanazavana io. Tsy fantatra kosa nefa hoe raha oviana izany no iseho. Ny zava-misy isan'ny tsikera matetika miverimberina mahazo ny gouvernemanta Cool Roger ny tsy fampiny ny serasera sy ny tsy fifehezana izany ho an'ireo departemanta sasany. Azo antoka fa tsy maintsy hitondra fanazavana mahakasika ity resaka fahalona gouvernemanta ity ny Prime Ministre izay hanao valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety raha Ampitsy Volakandro. Fa eo amin'izay pejy politika izay hatrany tsy maintsy antanteraka ny filazam-panana ny solombavam-bahoaka taorian'ny fanapanana avoaka ny HCC ny zoma farany teo hatramin'ny 5 Desambra ho avy izao ny fehim-potoana farany ametrahan'izany anivo ny HCC raketina ao anatin'ny filazam-pananany io ny fananany solombavam-bahoaka tao anatin'ny 5 taona tany alohan'ny nahalany solombavam-bahoaka azy fanadihana hoentin'ny Andry Rarsan. Ny andininy fahenina ny valopolona lalam-panorenana nambaran'ny HCC ho fototry ny maharaky ny lalam-panorenana ny lalàna fehizolo laharana 724 tsipika 8 izay noentin'ny solombavam-bahoaka na ny tsiny lay ordonnance 424 tsipika 8 mahakasika amin'ny fomba fitantanana sy fampandehanana ny tendrom-panjakana mpanao lalàna ity izay manao hoe samy manam-pahefana hanolotra volavolan-dalàna ny Prime Ministre ny solombavam-bahoaka ary ny loholona. Ny tolo-dalàna sy ny fanitsinana aperaky ny mpikambana ao amin'ny anteny miram-pirenena dia ampahafantarina ny gouvernemanta izay manana fehim-potoana 30 andro amin'ny tolo-dalàna ary 12 andro amin'ny fanitsina mba hanaova amin'ny fanamarinana. Tsy ho voazy ho voarakitry ny lalam-panorenana io araky ny HCC satria ny andro ny faharoa amin'ny 20 volana May nametrahan'ny solombavam-bahoaka ny volavolam-panitsinan'ny ordonnance 424 tsipika 8 ihany ny nivoran'ny solombavam-bahoaka sy nandaniany ny fanitsina araky ny lalàna fehizoro 424 tsipika 8 milaza ny manaja fanapa-kevitry ny HCC amin'ny fitsarana tampony tsy azo ivalozana ireo solombavam-bahoaka tafaresaka taminay. Milaza ny tsy matahotra na mandany anao filazam-pananana izy ireo saingy ny fomba nananaovany lay ordonnance 424 tsipika 8 no angatahana izy ireo ny hevitry ny HCC ihany koa raha mifanaraka amin'ny lalam-panorenana na tsia. Raha ny lalam-panorenana no jerevana dia tsy tokony hanao an'iny mihitsiny ny gouvernement zany satria efa mipetraka ny anteny miram-pirenena ka noho izany zany tokony ho jerevana tokony tsy tongilana ny HCC zany manodidina an'ireny. Zahay manaiky hanao fanaram-baram-pananana fa tokony ampitoviana amin'iny rehetrarehetra ohatra hoe magistrat ny ministre alefa any amin'ny Bianco ny faram-baram-pananana anay dia rehefa misy zavatra mikasika anay dia sokafana eo amason'ilay tompony ny fanambaram-pananana fa tsy hoe alefa any amin'ny HCC ny fanambaram-pananana ny député rery dia afaka jeren'ny électeur rehetrarehetra. Nisy fitavozavizana ve teo amin'ireo baorao maharitry ny anteny miram-pirenena tamin'ity raharaha ity raha ny tokony ho izy ny alohan'ny tondrana amin'ny fanitsina tamin'ilay ordonnance 424 tsipika 8 avy amin'ny gouvernemanta dia tokony ho nalefa no tsarain'ny HCC ihany koa izany tsy natao birao maharitra nefa izany. Ankehitriny anefa tsy afaka miverina amin'ny tsara izany intsony ny eny Ambohidahy. Maro ihany koa ny olom-pirenena no very manoloan'izany ady hevitra mahakasika amin'ny fandikana ny hevitry ny lalàna eto amintsika izany. Inona marina ireo lalàna tsy maintsy ampandalovana fitsarana avo antanina mampifanaraka lalam-panorenana na tsia azy. Reto avy no tsy maintsy tokony mandalo ny any amin'ny fitsarana avo lalam-panorenana. Ny fanekena iraisam-pirenena na hoe accord international zany traité accord international ny lalàna fehizoro ny lalàna tsotra na hoe loi ordinaire ny hitsy-volana ka hitsy-volana raha ohatra izy ka raisina ananganana androm-panjakana dia iny zany mitovy lenta amin'ny lalàna fehizoro ny fisipianatiny ny antiamera tsiraray. Raha tsy ahivina solombavam-bahoaka iray monja no efa nanao fanambaram-pananana teny amin'ny Bianco hatreto. Ny fanapahana nataon'ny HCC io dia nanomboka amin'ny 5 septambra andro namoahan'ilay fanapahana milaza ny tsy mifanaraka amin'ny lalam-panorenana ny fanitsina nataon'ny solombavam-bahoaka no anisany indray ilay 3 volana voalaza ny ordonnance 424 tsipika 8 tsy maintsy hanaovan'ireo solombavam-bahoaka amin'ny filazam-pananana eny amin'ny HCC. Midika izany fa amin'ny 5 Desambra no fetra farana nanaovan'izy ireo izany.
diry fempotoana io dia azon'ny asese ataony manongana izay solombavam-bahoaka tsy manatanteraka izany. Lafim-baovao hafa kosa indray tsy ankasitrahan'ny mpitsara rehetra ny didim-pitondranana navoaka ny ministra ny fitsarana izay nanitatra hatramin'ny fotoana tsy voafetra ny fotoam-piasany CSM na ny filan-kevitra ambonin'ny mpitsara ho an'ny mpitsara sasany tsy tokony ho iborao hatramin'izay io no nitarika ny fifidian'ireo mpikambana roa isolotena azy ireo anivo ny HCC nisy andiana mpitsara nilaza fa manana sendika ary nametraka fitoriana mahakasika izany teny anivo ny filan-kevim-panjakana fanampanazavana. Ny CMMA zay milaza fa misy am'izao fotoana zao za aloha tsy mahafantatra ny fisiny tsy mahafantatra ny fisiny aho satria tsy mbola naheno hoe nanao azy tariry zareo dia io ny mpitsara niara-ny vory tamin'ny zareo tsy mbola nahita hoe reto daholo ny membre zany SMA zany ka raha manao an'io izy za tsy manakana satria ohatra ny mpitsara rehetrarehetra raha ohatra ka misy marina mpitsara ao anatiny ka ohatra ny mpitsara rehetrarehetra zay mahatsiaro fa manana tombotsoana manana intérêt voatohitoina tamin'ny fanalavana an'io arrêté io dia afaka manao an'izay recours zay aty amin'ny conseil d'état ka raha manao recours izy zony zay raha ohatra ka hoe mpitsara marina ny ao anatin'le SMA. Mazava zany hatreto famiray feo ny ministera sy ny syndicat-ny mpitsara eto Madagasikara na ny SMM momba ity raharaha ity vaovao mari-potitra ihany koa no milaza fa hatramin'ity andro an'io ity dia mbola tsy misy fitarainana io ankoatry ny anivon'ny conseil d'état. Feo amin'ny pejin'ny diplomasia kosa indray fa manomboka miditra tsikelikely amin'ny fitrandrany ireo îles éparses any frantsay raha ny fihetsiketsehana ataon'ny orinasa goavana vahiny ankehitriny ho very tsikelikely ny zony Madagasikara momba ireo nosy ireo raha tsy hamafisina tenjao ny fitakiana mahakasika izany 530 miliara mètre carré ny gaza azo amin'ireo nosy ireo ankoatry ny arenan-kibony tany hafa tahaka ny pétrole sy ny hydrocarbure ary ny combustible fossile alo tena raha toekarena tanteraka ve isika malagasy raha toka ao an'ny fitondrana ankehitriny mamerina ny fitatahany ireo nosy rahavavy na ny îles éparses any Madagasikara Nandriana Rajanson. Marefo ny diplomasia malagasy ankehitriny manoloana ity raharaha ity raha ny hevitry ny otrikafo ka nairin'izy ireo ny firenena goavana sasany anampiny Madagasikara ampiatra ilay fanapahan-kevitry ny firenena makambana taona 1970 sy 1990. Tsy afaka hiady irery amin'ny La France amin'ny amerenana ireo nosy manodidina ireo ny fitondrana mijoro ankehitriny ho ny fikambanany ny otrikafo. Antony anaovan'izy ireo hetsika eny amin'ny foibe-toeran'ny Nations Unies amin'ny asabotsy ho avy izao. Mangataka ny anairany ity vondrona iraisam-pirenena ity any La France izy ireo fa any Madagasikara madiodio ny îles éparses. Tamin'ny taona 2024 nomen'ny Frantsay alalana anao fitsirihana izany ny Amerikanina tamin'ny alalan'ny permis de Rouen de Nova Est. Izy ireo no nahazo tombony tamin'izany. Raha ny lalàna iraisam-pirenena nefa dia any Madagasikara madiodio ireo nosy ireo tafiditra ao anatin'ny faridranomasin'ny Madagasikara na ny zone économique exclusive. Fa ankoatran'ny solitany misy gaz koa amin'izao fotoana izao dia fantatra fa 1500 milliards de mètres cubes no mety ho azontsika eo. Rehefa jereva zany rehetrarehetra zany dia ny vola entina mpandrosoana ny Madagasikara dia tsy vitan'izy hoe ampy fa tafahoatra ny ilaitsika. Dikan'izany tsy mila intsonitsika rehefa miverina amintsika fitantanana an'ireo tsy mila intsonitsika mandeha mitady vola mitrosa arisy atsy ohatra ny ataon'ny mpitondra fanjakana amin'izao fotoana izao mandeha mitady trosa any amin'ny Amerikana any amin'ny Frantsay any amin'ny Suisse etsetratsetra any amin'ny Banque mondiale sy ny FMI ny vola azontsika amin'ny arenato dia ampy hampandrosana Madagasikara mihitsy. Tamin'ny taona 17 sy 1970 efa nangataka ny amerenana ireo nosy ireo ho any Madagasikara ny fitondrana malagasy ary ny taona 17 sy 1970 namoaka fanamariana ny firenena mikambana mba amerenana ny Frantsay ireo nosy ireo ho any Madagasikara. Tsy ho vitan'ny Madagasikara irery nefa ny tantana izany noho ny tsy fampiany ny fitaovana sy ny olona manampahaizana amin'izany fitrandrana izany. Tokony ahaiady amin'izay fifanakalozana iraisam-pirenena eo amin'ny fitrandrahana izay araka izany ny fitondram-panjakana malagasy. Tsy atao teny avoaka ohatran'io fotsiny izy fa tena aseho le izy hoe izahay fitondrana repoblika efatra dia fitondrana tandalana, fitondrana matanjaka, fitondrana vonona efa natrika amin'ny firenena rehetra ho an'ny tombotsoa Madagasikara. Zay le izy zay tsy mena maso mihitsy ianao amin'izay fotoana izay. Fa raha tsy zany ianao tsy tanteraka le hoe ahafahanao mametraka zany ny fiapetra-tianao apetraka. Tsy ho tonga ianao any amin'le hoe gagnant zany tsy ho vitanao zany raha mbola
mbola matikena maso anao a sy mbola manjaka koa ny risorisi satsokaja zany io ane misy ohatr'izay hoe efa te hiroso ny sasany fa rehefa tonga tokoa le anatantarana azy a mafana fo be tobaka ny vola ohatra ny saratrea zany de miemotra de mangina tampoka. Mampamendram-panontaniana ny endrin'ny fahanginan'ny fitondrana ara-dalàna mijoro ankehitriny manoloana ity raharaha ity sanatria ve antony ara-politika na ara-bola vokatry ny fifandraisana amin'ny Frantsa no mangeja ny fanjakana malagasy ankehitriny tsy hitaka izany sa mety ho fifanarahana ara-toekarena hafa ihany koa. Mbola tsy namoaka ny heviny momba izany ny fanjakana hatramin'izao fotoana izao. Anahoana marina ny tena ho politika ny fanjakana malagasy momba ireto nosy ireto tsy adikevitra fa raha ny famaritana araka ny lalàna iraisam-pirenena na io ara-tantara na io ara-geografika dia any Madagasikara tsy misy fipetra izy ireo. Fa eo amin'ny tontolon'ny serasera kosa indray fantatra fa hiverina hiasa sy sokatra indray ny fahitalavitra sy ny onjam-peo ny MBS fantatra izany tamin'ny tianio ity amin'ny alakamisy avy izao isy ny fanazavana hoentin'ireo tompon'andraikitra mahakasika izany raha tsy ahivy ny fananan'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana izay mbola manohy ny fialokalofany any Afrika Atsimo ity orinasa serasera ity izay nijanona tsy niasa intsony noho ny fietseham-bahoaka tamin'ny taona 2024 angataka onitra ve ny MBS hitondrandra eny amin'ny fitsarana ve izy ireo raha oviana no hanomboka de ny fahitalavitra sy ny onjam-peo amin'ny alakamisy izany no fantatra ny Antsipiri ny valin'ireo fanontaniana ireo. Fa eo amin'izay tontolon'ny serasera izay hatrany 70 ny isan'ireo nahazo karatra mampanao gazety matianina raha ny lisitra navoaka ny komisiona mpikarakara izany saingy mbola mahazo mitaraina kosa ireo 7,900 ambiny tsy tafiditra tao anatin'ny lisitra amin'ny volana oktobra sy novambra ho avy izao no hikarakarana sy hantanterana ny fifidianana ny birao ho lavitra ny mpanao gazety na ny ordre des journalistes efa mipetraka eny amin'ny varavaran'ny TVM kosa lisitra ho an'izay azo izany. Sorakotindriny. Vonjy-maika ihany aloha hatreto ny atotanisany voaka fa ny ministeran'ny serasera sy ny fifandraisana amin'ny androm-panjakana no tompo-teny farany amin'ny fanontana ny karatra mampanao gazety matianina raha nambaran'ny mpitondra tenin'ny komisiona mpikarakara ny karatra androany. Misa 520 sy 500 ireo nahazo izany ho an'ny radio tsy miankina sy miankina, 200 kosa ho an'ny fahitalavitra ary 2,570 ho an'ireo gazety an-tsoratra raha toa 140 ho an'ireo gazety amin'ny tranokala na ny online. Ny taratasy fangatahana zay mbola mampieritreritra araky ny natrehiko satria ny filohany ny komisiona zay manao ny fanomezana karatra ampanao gazety matianina tompoteny farany kasikan'izany fiza nasain'ndry zareo nanatrika dia eo amin'ny 420 sy 400. Io zany sady dinihina no mampieritreritra ny komision 214. Efa hatramin'ny zoma hariva teo no napetraka eny amin'ny varavaran'ny TVM Mainanosy ny lisitra ireo izay azo ny karatra mahamatianina. Manana ny herinandro ity ireo tsy tafiditra ao anaty lisitra mba hanaovana fitarainana. Aorin'izay no anontana ny karatra. Amin'ny fahaenina ka hatramin'ny 10 volana oktobra no fametrahana ny tonta-taratasy ho an'ireo izay te hilatsaka ho birao. Isan'ny nofidiny eo amin'ny sehatra nasionaly ny filohan'ny ordre des journalistes, ny sekretera jeneraly ary ny mpitam-bola na ny trésorier. Hofidina isam-paritra miaraka ihany koa ny filoha lefitra sy ny mpanolo-tsaina azy. Amin'ny 13 ka hatramin'ny 17 volana oktobra no andinihan'ny komisiona fifidianana ny tonta-taratasy rehetra. Amin'ny 19 volana oktobra ka hatramin'ny 1 volana novambra kosa ny fampelezan-kevitra, izany hoe mandritra ny 20 andro. Amin'ny 9 novambra kosa no anatanterahana ny fifidianana rehetra manerana ny nosy. Raha toa ka tsy misy ny mahafeno ny atsasa-manila amin'ny valim-pifidianana dia averina amin'ny 15 volana novambra indray ny fihodinana faharoa. Amin'ny 17 volana novambra no ametrahana amin'ny fomba ofisialy ny ordre des journalistes. Amin'io ihany koa no mametra-pialana ny komisiona mikarakara ny fifidianana. Lafomba vao afa-tanteraka kosa indray dia le stage no ny antony ara-bola vokatry ny fomba fitantanana nataon'ny mpitondra hatramin'ny taona 2024 fa tsy miankina amin'ny orinasa Trirama ankehitriny. Io no misy zava-misy amin'izao fotoan'izao raha ny fanazavana teknika azo tsy ny anivo ny tompon'andraikitra, ny fampiarana ny vidin'ny tena izy, izany hoe ny fampiakarana ny vidin-jiro no ahafahana hamany olan'ny délestage eto Madagasikara raha nambara ny tale jeneraly ny ty orinasa mpanjakana ty androany. Olana eo amin'ny orinasa mpamatsy solika iray izay
izay hiara ny fahasahiranana vokatry ny trosa mifampiankina eo amin'ny jirama sy ireo mpiara-miombina antoka aminy no antonjandra ny fanazavana hatrany. Ny fitsinjovana ny fahefa amin'ny vidin'ny mpanjifa no tsy ahafana mampiakatra avy hatrany ny vidin'ny jiro. Fanadidina. Solika valo tapitrisa litatra isam-bolana eo no ilain'ny orinasa jirama hampihodinana ireo tompam-pamokarana herinaratra manerana ny Madagasikara. Noho ny tsy fahafahana mividy manontolo io io no antony hamerana ny fandaniana any amin'ireo faritra tena mandany ka mahatonga ny fahatapahan-jiro. Olana eo amin'ny mpamatsy solika ny jirama izay hiara-ny fahasahiranana amin'izao fotoan'izao no tsy ahafahana mamatsy solika ireo milina mpamokatra herinaratra. Ny trosa mifampiditra eo amin'ireo mpiara-miombina antoka rehetra no nahatonga izao fahasahiranana izao. Ny orinasa tsy maintsy averina milony ny fiainany na ny anay zany na ny mpamatsy solika. Eo zany misy atsika zao ary izy zavatra maromaro mifampidipiditra misy araky ny lazaiko teo ny jirama eo zany ny tena hoe miatrika mpanjifa misy mpamatsy solika. Eo koa ny ministera fitantaram-bola sy ny kitapolam-panjakana dia eo ireo banky izay miara-miasa aminay ao anatin'izay rehetrarehetra. Ny fampiarana ny lalan'ny toe-karena izany hoe ny fampiarana ny vidiny tena izy ihany no ahafahana mamany olany delestazy raha nambara ny tale jeneralin'ny jirama hatrany. Ny fahefa amin'ny vidin'ny mpanjifa nefa tsy ahafahana mantanteraka izany miara-miana krizy amin'ny vahoaka malagasy ny orinasa jirama. Le hoe samy mandoa izay vidiny laniny amin'ny vidiny tena izy ary amin'ny fotoana tokony andoavany azy. Zany ny tena lalan'ny toe-karena zany. Miatra amin'ny mpanjifa zany, miatra amin'ny jirama zany, miatra amin'ny fanjakana zany, miatra amin'ny rehetrarehetra zany. Nanakatim-baravarana avokoa izy rehetra nanontanian'ny mpanao gazety tamin'ny ity anio ity na nilaza fa tsy afaka mandray. Isan'izany teo anivo ny tahirim-bola-mpanjakana, ny tompony andraikitra tao amin'ny ministeran'ny vola sy ny teti-bola. Isan'ny tetik'asan'ny jirama amin'ity taona ity ny ampiasa angofo azo avoazina izay tsy ampiakatra aingana ny vidin-jiro. Mahakasika ny fitokonan'ireo mpiasan'ny jirama kosa, nivoaka io maraina io nitatitra avy amin'ny komisiona mpanao fanadihadiana teo anivon'ny jirama fantatra tamin'izany fa tsy nisy fikasana ifofony an'ny filoham-pirenena ny zava-nitranga tao amin'ny trano fonenany fa lesoka teo amin'ny fanatanterahany mpiasa ny asa izay fanandraisan'ny jirama fepetra. Andrasana kosa ny vokatry ny fanadihadiana nataony ny fanjakana mahakasika izany. Reta amin'ny loharanom-baovao hafa ihany koa androany fa tsy manaiky ny hanohizana ny fanampianana ny subvention ho an'ny orinasa mpanjakana jirama intsony ny mpamatsy vola amin'ny sedra fahasahiranana mafy ary mbola ihany koa ny kitapo-mbola mpanjakana ankehitriny ary fantatra araky io loharanom-baovao io hatrany fa na dia ny fandoavana ny karaman'ny mpiasa mpanjakana amin'ity volany ity aza mbola manahirana ankehitriny. Hitondrana fanadihadiana misimisy kokoa izany ao anatin'ny fampahalalam-baovao rahampitso. Fa nikorotana nandritry ny fotoana ela ny fifamoivoizana teny Ampandrana sy Besarety ary Ampahibé tapaka hatramin'izao fotoana izao ihany koa ny rano ho an'ny faritra maro eny amin'ny manodidina antony fantson-drano lehibe ny jirama no vaky ary nivoaka ka nanondraka ny arabe teny an-toeran'ny fanadihadiana. Androany tontolo nikorotana tanteraka ny fifamoivoizana teto Ampandrana sy ny manodidina rehetra. Sahirana avokoa na ireo taksi be na ireo fiara tsotra vao tery mihodidina vao tonga amin'izay ale. Ny fitohanan'ny fiara mangony fotsiny. Nanomboka tamin'ny 9 maraina tsy nisy lalana tety. Vaky ny fantson-dranon'ny jirama teto ary rano mahery vaika no nipoitra teto akaikin'ity tetezana ity. Vokatra izany ihany koa tokantrano Anarivony no tsy nahazo rano tamin'ny pompy. Voatery teto ambany teto izy ireo no nifandrombaka naka rano nisy hatramin'ny fanasan-damba. Mety alina angambany izy ity satria vao mifoha maraina izay dia efa sisy rano mandeha intsony. Tapaka daholo le rehetra any. Le makany rehetra izany tapaka daholo amin'izao. Hitanao fa ny andro miatoandro moa le ankizy koa zany mila noany dia aloha haka rano ary. Tsy maintsy hovitaina hatramin'ny androany alina ny fanamboarana vonjimaika ny TTO ity. Ireo fiarabe samihafa mivezivezy ety no mahatonga ny fahavakisana hoy ny fanazavana azo tamin'ny tompon'andraikitra samihafa. Amin'izao aloha zay zao fa mijery misy bizona koroa zany zao ny hitanay eo afa atahorana tsy maintsy tokony hosoloana. Zany hoe mbola aritraritra zany ny fanamboarana. Arakarak'le zavatra mety koa fa zay ny endrasana ny jirama eto aloha fa manidy rano avy ary ambony raroa zany fa hoe simba ny clé andraroa zany ary ambony ary dia zay tsy mahafaty an'io rano io. Isan'ny nahatonga ny fahasimbana ny fahanteran'ny fotodrafitrasa hoy ny teo anivon'ny jirama. Tsy maintsy vita androany io. Tsy maintsy vita androany io fa ny faharetany hoe mba amfiry any tsy fantatra satria mbola eo mpanaovana azy zay ary ny lalana rehefa vita io tonga dia avy hatrany dia atao le réparation. Nanapirofo ity tranga niseho androany ity ny tranga maromaro tahaka izao
mety anankorontana tanteraka ny sosialin'ny mponina eto andrenivohitra. Raha efa marefo ny fotodrafitrasa mampanontany tena ny hoe fangatsy nisy fanamboarana sy fikojakojana mihitsy izy ireny hatramin'izay. Tsy nisy politika mpanjakana na ahafahana ny jery ara-potoana an'itony fitaovana iankina ny fiainam-bahoaka itony ve hatramin'izay. Fa miteraka olana ankehitriny ny fomba nitantanan'ny komina Antananarivo renivohitra Antsena hatramin'izay lasa ireo orinasa manana tany ara-dalàna izay ndramin'ny komina indray no mahita raharaha eny amin'ny fitsarana. Nampiakatra ny raharaha eny anivon'ny fitsarana ny mpivarotra na dia tany fananan'ny seimady ara-dalàna aza ny toerana misy azy ireo ka vahaolana vonjimaika nametrahan'ny komina azy ireo teny fa efa ampolo-taonany maro zao tsy te halala zany anefa ireo mpivarotra raha ny fanazavan'izy ireo androany ho azy ireo ny komina nanome azy ny tany raha toa ka omaly maraina nanomboka namariparitra ny tany avy eo anivon'ny seimady amin'ny mahatopo tany azy ara-dalàna tsy manaiky ny ala na ikisaka kosa ireo mpivarotra fanampanazavana. Ny antony tena tsy anekena fikisana moa zany dia ny tsena fatatsika tsara angamba ny tsena tamin'ny fotoan'andro ny tsena Nanjoma teo Analakely dia nafindra taty dia zay olona manala araka ny teniko teo no mifindra aty mivarotra eto ka raha vao mikisaka zay dia tsy atonona anay rehetrarehetra eo zay moa zany eto dia miady hatramin'ny farany tsy isaky tsy ala. Inona ny sakana tsy amahan'ny komina fa ran'izay aingana ity olona sy ampiarana ny voalaza ny lalàna mahakasika izany ny any vaovao azo tamin'ity androany ity dia ny hoe tsy tokony hisy ny olana noho ny alehiben'ny toerana raha tsy ahivona mirefy arivo sy iray alina metatra toradroa ny tsena ny komina. Amaranantsika ny fampahalalam-baovao maresaka avy any ivelany saiky antanteraka asa fampiroroana tao Paris nandritry ny fetim-pirenena ny 14 Jolay farany teo i Mehdi Nemmouche. Io ny vaovao notanteran'ny gazety frantsay Libération androany mitohy hatrany fampahafantariny ity jihadista ity lehilahy ity izay voaroroy amin'ny famonoany ny efatra ny sesy tao amin'ny musée juif atao Bruxelles. Ankoatr'izay isan'ny anenjehana ity jihadista frantsay ity ihany koa ny fitazonany ireo takalonaina nataon'ny vondrony islamika atao Syrie fanadihadiana teo amin'ny sarin'ny France 24. Matso ny 14 Jolay, fotoana izay atrehan'ny filoham-pirenena frantsay isan-taona sy anasana manam-boninahitra maro ao Paris. Nikasy namotika ity fetim-pirenena frantsay ity amin'ny asa fampiroroana i Mehdi Nemmouche. Nivoatra izany tamin'ny fangalanam-bava ireo mpanao gazety efatra nataon'ity jihadista takalonaina atao Syrie. Samy nanondro an'i Mehdi Nemmouche ho mpiambina azy ireo ireto mpanao gazety notazomina ireto taoriany famonoana tao amin'ny musée juif atao Bruxelles. Raha nambaran'izy ireo efa mipetrapetraka ilay asa fampiroroana kasainy atao mandritry ny matso ny 14 Jolay lasa teo. Asa fampiroroana mikendry ny filoham-pirenena frantsay ny lehibe ny etamajoro-ny tafika ary manam-boninahitra maro. Asa fampiroroana dimy goavana no tao Mera. Efa nomana tamin'izany fampitahorana izany ny mpitandro filaminana ka namafisina ny fitandrona izany androtrio na dia efa voasambotra meloha izany aza ity jihadista frantsay ity. Raha tsy ahivina ny 3 Mey lasa teo no voasambotra tao Marseille ny Mehdi Nemmouche ary efa nalefa tany Belgique tsaraina ny faraparan'ny volana Jolay. Ao Frantsa mbola mitohy ny fanadihadiana ity frantsay ity. Anenjehan'ny fitsarana frantsay miady amin'ny asa fampiroroana azy ny fangalana ankeriny, ny fitanana ankeriny, fitazomana sy fampiasana fitaovam-piadiana tsy ara-dalàna ary fikasana anatanteraka asa fampiroroana tao Frantsa. Ny fitsarana ankehitriny mangataka ny Belgique ny fampodinan'ny Mehdi Nemmouche aorian'ny ny fitaom-pitsarana azy ahafahan'ny fitsarana frantsay ny tsara azy ihany koa. Dia iny maresaka avy any ivelany iny ihany koa no entina manakatona ny fampahalalam-baovao amin'ny teny malagasy tamin'ity anio ity mbola mamy fotoananao indray ao anatin'ny fampahalalam-baovao amin'ny teny frantsay amin'ny valora sy sasany tena kosa metraka ny veloma ho amin'ny manaraka indray veloma tompoko.